Ziona Fraisin Madagascar. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Ziona Fraisana, Ziona Fraisana, Ziona Fraisana. Toy izao ny fandaharam-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana Ziona Fraisana Ambolo-Madinika. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolakandro. Ny alahady maraina amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny hariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora hariva. Fiangonana Ziona Fraisana, zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Transexpress Ambolo-Madinika. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka antsika ny fahasoavana soavana Ziona Fraisana. Ziona Fraisin Madagascar. Manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless. Miaramba tompoko lahy, finaritra tompoko vavy. Tonga indray zao ny fotoana zay ahafahantsika mandre ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao fandaharana tsara be zao. Ka magnano salagnitra amintsika rehetra any ambadimbadika any, magnasa antsika mpitiavana, ampanajana anaraka ny fandaharana ity, fa misy secret ngeza be ho zarainanao amin'ity fotoana antsika ity. Ao anatin'izay indrindra dia misaotra antsika rehetra mpagnaraka tsy tapaka, misaotra antsika mpino ato Ziona zay magnome lanjany manokana ny fotoana ny fifadikanana tao anatin'izay 7 jours zay. Androany moa ny 6e jour, metsika agnarana le hoe finale, demi-finale. Donc zany arriva manomboka amin'ny 5 sasany misy fotoana ampiangonana ny amin'ny demi-finale atsika ny amin'ny fifadikanana zay ataotsika. Marigny eto fa misy révélation foana zaraina isan'andro, misy fampianarana, misy fahalalana, misy karazana lesona ngezabe zay omenantsika avoaka ny tamatavy manerina an'izao tontolo zao manaraka amin'ny internet. Ka tongava isika rapitso moa zany mamaragna anazy io tsika, rapitso alahady fidirana voalohany amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 10 ora, fidirana faharoa amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora, ary ny fidirana fahatelo ny après-midi amin'ny 3 ora tolakandro faradoboka. Tena hoe mafinaritra be ary izarana aminao ndreo karazana onction royale, onction de gloire, ary manentana antsika rehetra zay manana fianakaviana tsy salama. Ao re zay manana problème amin'ny resaka arakasa, tokantragno amin'ny lafiny ara-pitiavana sy maro samihafa, na mety hoe enao le olo magnonofo ratsy isan-kalina regny, enao le manana problème mety hoe namosavin'olona, tsy haiko zay mety ho problème anao, hoento fa tena hoe ifanena amin'ny herin'Andriamanitra izany zavatra izany. Zay no ela satria hitako hoe fa elaela antsika zay mba fa te hagnaraka an'izao fandarana izao, vavaka maloka antsika amin'ny agnaran'i Jesosy. Raha eo misaotra anao zay mame voninahitra anao ny amin'ity fotoana lehibe androany ity, mankasitraka satria afaka mideranao hatrany noho ny fahasoavana, nomena tombona ny mpavelomana, afaka mandre fampianarana, nahazo tombony satria ny teninao milaza fa ringana ny olona noho ny tsy fisian'ny fahalalana, fa zay kosa mpahalalanao zavatra foana eto amin'ity toerana ity, ary nomenao fitahina. Tahina manokana tompony teny, tahina manokana zay rehetra mandre, tahina manokana ny fanambarana zay hoetiko eto. Ampiasao atompo fitaovana mahery amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Araky ny loahevitra zay fahitantsika teo, ny secret hojerevantsika dia hoe ny herin'ny teny. Io teny volagnintsika io teny tandrignesantsika io teny enotsika isan'andro, misy hery ambadika izy io. Ary mila fantatsika fa ny teny no genesisy ny fiainana. Zany hoe raha misy zavatra tianao atomboka, raha misy zavatra tianao hitranga, dia amin'ny alalan'ny teny no fanaovana azy. Ny teny ihany koa dia famoronana, c'est une création. Raha anao te hamorona zavatra anankiray, dia mila miteny ianao fa tsy magnino. Misy hery maventy be agnatin'ny teny io. Misy nefa riavagna karazan'olo magnondefa ny antsoina hoe teny négatif amin'ny fiainana.
teny négatif, zany hoe zavatra manina mozy teo, zavatra magnakivy, zavatra maketraketraka anao. Misy karazan'olo tsy miteny raha tsy resaka mpamosavy, tsy miteny raha tsy resaka hoe accident, tsy miteny raha tsy hoe faty antoka, olona nivakin'olo trano. Regny zavatra regny le karazana teny mandeha mandrava, mandeha manimba. Ary misy karazan'olo tiampatahotra anao, tiampatahotra, tiany intimidegna anao, tiany terrorisegna anao. De matetika anao rehefa intimidé, rehefa terrorisé, de kivy anao tsy mahavita ninino. De rehefa fotsy moa ny olo anankiray rehefa ketraketraka, na misy vola raha belatagna tsy afaka mihetsika izy. Ary tsarovy mandrakariva fa ny mpanakina de mampiasa teny négatif. Ny olo mpanakina, zany hoe kianiny anao ary tegna loza de ty, ny olona matetika magnakina anao tsy hainy aby na raha ataonao tsy manana capacité izy na amin'ny activité ataonao fa anao kianiny. Fianarana nataonao aby tsy nataony nefa anao kianiny. Matetika ny mpanakina de zany ny ataony, tsy te hitondra anao hiakatra izy fa te hiresaka zavatra ampitanondriky anao ary te hitondra anao idina. Satria misy manko matetika zavatra antsaigny olo io agny de lazainy fa olo jiabony ny lazan'le izy, nefa raha io mba sendra manandalo tagnaty saigninazy. Io zay olo jiaby ane ozy efa mahafantatra an'izany, olo jiaby ane ozy efa mahita an'izany sy ny sisa. Ary misy any koa zavatra zay hoe laingany nefa de lazainy fa zay le izy. Ka ny fiainana riavane de io ny base, mila mahay miady amin'ny resaka teny io anao. Tsy zay zavatra tenenin'olona aminao ka mariny daholo, tsy zay zavatra lazain'olo makasika anao ka mariny daholo. Mila mailo atsika, mila tonga saina atsika fa ao anatina teny de misy zavatra isan-karazana. Satria zay koa ny zavatra anankiray, satria ny fiainana de ady. Ary tsy mba ady amina sandry tsony na hoe ady amin'ny resaka vola, fa ny fiainana de ady amin'ny resaka teny. Raha vao tsy hainao micontrôler teny amin'ny fiainanao, raha tsy hainao misafidy karazana teny tandrignesanao, maro raha manimba fiainana. Ka mila fantanao fa ny teny de tsy zakany devoly. Ary zay ny zavatra anankiray tegna mampangororo any satana zay, ny teny. Tsy anao velively ny problemany, fa le zavatra mitenenina makasika anao. Ohatra anao zany zao mandraindraigny anao fa tafiteny hoe zandro andro rangaha tsy maintsy mahazo vola, igny de fa problème ho an'ny satana igny. Satria hainy tsara zay principe zay, ny teny no famoronana zavatra, ny teny no fikréena zavatra. Rehefa te hamorona zavatra Andriamanitra de jereo tsara fa ny teny izy misy mazava ozy de nisy mazava. Donc zany anao koa raha misy zavatra tianao hitranga, mitenena, fa aza miteny zavatra négatif, aza miteny zavatra hafahafa. Reo zany le izy reo. Ka matetika possible anao zao tamin'ny mbola kely mety nisy ny teny anao hoe zaza ty tegna spécial. Indraitsika mahita zanak'olo de tafiteniteny rakarany, zaza ty tegna spécial. Ka raha tsy mitandrina igny aveo matetika mahitahita problème zay zaza igny, satria tsy tiany devoly igny teny zay nivolagny. De zay mahatonga olo maventy taloha, raha vao zaza boatraboatra de lazaigny fa valavo. Raha vao zaza mafinarinaty de lazaigny fa zaza ty karaha kivikivà hely ohatra. Satria matetika ny zaza raha vao lazaigny boatra de fa halany devoly. Matetika ny zaza raha vao lazaigny tsara de halany devoly. Ka raha amin'igny fotoana igny tsy manana hery anao, miaro anao de lasa atakeny satana le zaza. Ohatrohatran'izay nge le zavatra misy amin'ny fiainantsika. Ka zay ry avagna ny ilagnan'ity fivavahana ty. Ty ihany no hery afaka manohitry raha jiaby. Ny fivavahana amin'ny Jesosy Kristy ihany no afaka miaro anao amin'ny sehatra rehetra, na amin'inona na amin'inona. Fa ndraikindraiky izy io négligé-tsika. Ataotsika ambanin-javatra, ataotsika ankilabao, ataotsika araky zay fijerintsika anazy ny fivavahana. Ndray mbola loatsika ry mino ody gasy, nefa tadidio fa raha anao nasian'olo ody gasy, tsisy mpimasy miady zany fa mankalefa k'olo fa nataon'zany. Nasian'olo mosavy tarinao andeha à gauche ato, mpamosavy samby devoly maroka le ifankahala. Ahoana andeha ampahomby anao amin'izany? Atsika nefa tsy miraharaha fivavaha, magnambanimbany fivavaha. Ary ndraindray moa rehefa misy pasteur mitory amin'ny telekarany, pare ndraiky zala secte reto, pare ndraiky zala secte. Nefa misy amin'izy bevava io namosavin'olo fo faty, mbola bevava fo. Ino zao problème nao raha mbo magnatonga fiangonana anao? Satria olana anankiray tsy inona fa io. Ndraindray tsika magnamevagna zavatra sahala am'izany. Atsika tsisy olo zany ry avagna mavita tegna ririky zany tadidio zany.
ary tsy misy herin'ny tegnanao ka afaka miaro anao fa mila herin'Andriamanitra anao, mila ny Jesosy zay nagnamboatra anao anao agnampy anao amin'ny fiaina. Ndana zany mba manomboka mianatra mba miteny zavatra tsara. Jerevinao tamin'ny fotoana teraka Jesosy, le zao nambaran'ny olona hoe teraka ozy ny mpanjakany Jiosy. Revo tsara zany tamin'ny Jesosy Kristy teraka, de nisy teny volagnin'olo jiaby hoe teraka ny mpanjakany Jiosy. De ny bokin'ny Salamo ihany koa de milaza hoe zava-malaza ozy no efa nambara mikasika anao ry ziona. Zava-malaza no efa nambara mikasika anao ry ziona. Zany hoe nisy déclaration, misy zavatra ny teneny zay mahatonga an'ireny filoham-pirenena na hoe député na maire rehefa alohany andray ny postan'izy tsy maintsy manao karazana fianiana miteny ary ambara ofisialy fa izy no filoham-pirenena, ambara ofisialy fa izy no solombavam-bahoaka, ambara ofisialy fa izy no ben'ny tanàna. Déclaré. Raha vao zavatra tsy déclaré tsisy olona miconsidéré ary mitovy amin'ny tsy misy. Mila mianatra ianao manao karazana déclaration. Ka ny any mahatonga ny problème amin'ny fiainanao de matetiky ny amin'ny teny lazainao, na teny lazain'olo taminao, na teny zay niononao. Ohatran'izay le izy. Ka mahatonga ihany koa ny programmen'Andriamanitra tsy tanteraka amin'ny fiainanao de enao ihany satria tia teny négatif anao matetiky. Andriamanitra sy ny teniny araiky fo. Tanao za zao miteny aminao io, everinao hoe kabary fotsiny zany. Fa izy zavatra teneniko anao io révélation. Ary ny révélation misy hery miampita, na de amin'ny alalana écran raha anao mijery, fa misy hery miampita mandeha aminao agny. Misy hery mikasiky fiainanao satria ozy ny Baiboly ny teny zay nomeko anareo ozy de fanahy sy fiaina. Aza tsintsoniavigny ny teny zay renao. Ka raha fikirinao ny ten'Andriamanitra tsy maintsy mpandresy ianao ary mandresy hatramin'ny farany. Tsy misy olona rehefa afaka aresy an'Andriamanitra rehefa hiady. Ny zany tsy misy olona ihany koa afaka ny aresy anao raha fikirinao ny ten'Andriamanitra. Jerevy ny olona goavagna rehefa hiady regny mpanao boxe na regny mpanao karaté sy ny sisa regny, fa ny vavany mandeha aloha ny olo rehefa hiady. Dana moa mba magnoatra mijery boxe, ny olo vao miakatra am'regny de tsy hainao ino fo midongle ozy zare menasy vavany mandeha aloha. Combat mbola tsisy fa vava. Zany hoe ataonzy andresegna ny adversaire agnatin'ny sainy agny aloha. Satria raha reraka ny saina reso azy ny vata. Fa rehefa ny sainao matanjaka na de kely karakory ianao de ivadika béton azy ianao araky ny teny zay napetraka anao. Satria io teny io mampahery. Tanao raha ampianariko anao io mifortifier. Atsika nery la silabavy raha mianatra amin'ny école ambony, raha mianatra agny amin'ny université tsy omegna vola fa megna teny. Anao raha mianatra agny am-pitondranomasina tsy omenjareo euro, tsy omenjareo dollara, fa omegna teny, information no omegnanao. Amegna fahalalana ianao, ny fahalalana rehetra de avy amin'ny zavatra ny teneniny. Na io boky vakinao io miainga avy tamin'ny zavatra ny tenen'le olo. Baiboly niainga tamin'ny tenin'Andriamanitra. Ta igny tompony isika. Ka teny zany no ilainao. Satria Andriamanitra sy ny teny no zateo araiky ihany. Ary ny zavatra omegnanao matetika rehefa tonga am-piangonana, ny zavatra omeko anao hoe to isaky ny fandaratsika de tsy inona fa teny. Amin'ny fotoana raisinao ny teny, ninona ady lalovanao tsy maintsy mpandresy ianao. Baiboly milaza fa ny lanitra sy ny tany ho levony, fa ny teny kozy tsy mba ho levony. Donc zany revagna ny zavatra levona rehefa tonga amin'ny zavatra tsy mety levona tsy maintsy resy. Ary ny tenin'Andriamanitra ny maharitra mandrakizay. Tenin'Andriamanitra maharitra mandrakizay. I probleminao io raha vao fanena amin'ny tenin'Andriamanitra io, vita momba an'io. Io ady lalovanao vao mifanena amin'ny tenin'Andriamanitra tonga de mitsamatsamaka, resy, tsy matoetra. Ka efa mba nidininao ve ny tantaran'i Jesosy Kristy sy Petera. Ndray andro revagna Jesosy Kristy sy Petera nandeha laka. De hoy Jesosy manjany Petera, andao tsika andeha hampita ny aroka ho. Andao tsika ozy hoery hampita. De ino ozy nareo? Rehefa nandeha zareo teny andalana teny, ny samboaravoara an-dranomasina, ny koronta, tena ila amoy fo Petera ary niantso fahafatesana mihitsy. De Jesosy nefa tamin'io revana natory izy tagnatin'ny lakaliny lakany tao. Nandry. Mba imagineo lakagna misy an'i Jesosy mbola nampangororo an'i Petera.
Petera efa nahitany Jesosy nanao karazana miracle. Petera efa nahita fa Jesosy tsary mbola fa baraka ary tsary nangorohoro manoloana zavatra sarotra. Fa rehefa tonga ny fotoana nandeha nilakiny anjareo tomagny Petera. Izy avy tambony tagny nagnamboatra voaly nidiny tamin'i Jesosy tambany lakaly tagny. Arô digninao mahita anay ho faty aketo. Hitanao tonga tagny mifahafatesana zavatra notenenin'ny Petera. Jesosy nefa natory. Dia jereo ravagna fa ny zavatra nasain'i Jesosy natao voalohany dia nampitony anjareo. Mitonia ozy Jesosy. Tsy tonga dia nampangigny ranomasina nataon'i Jesosy, fa nampangigny an'ilay teny tagnatin'ny vavan'ny Petera, nampangigny an'ilay teny tagnatin'ny saignin'ny Petera. Anao zany mialohany hiafrontenao problème anankiray, ampangina aloha reo zavatra mikoragna marobe agnatinao reo. Indray tsika vao mandraigna dia izay kombako. Fa baraka kely. Tsisy vola eky za zegny. Sahiragna za zegny. Aza hitako marary, aza hitako maty. Iregny aloha mila ampanginy raha te hifanena amin'ny herin'Andriamanitra. Izay mahatonga ny olona sasany rehefa ao agnatina ady mila toeragna calme izy. Satria ny toeragna calme no mahatonga anao mba hirelax, mahatonga ny sainao hitony. Donc zany rehefa misy ady atrenao, fa misy problème lalovanao, mianara mampitony ny fonao. Jereo fa tsy tonga dia nampangigna ny ranomasina nataon'i Jesosy, fa nampitony ny fony Petera. Eto koa za dia mampianatra anao, raha tianao ilamina io situationao io, ampangino maloha io feon-draha marobe mivolagna amin'ny eritreritrinao io. Dia ndana koa mba fidio ny olona henonao teny. Ndana koa mba fidio ny zavatra tandrignesa, fa tsy raha jiaby io ndray tandrignesanao tao. Niantsovonjo Jesosy, niantsovonjo i Petera hoe Jesosy sitrikanao avao izy nahafaty anay. Dia jereo tsara fa tamin'i Petera le rano tafiditra tagnaty sambo ny problème, fa tamin'i Jesosy i Petera ny problème, satria i Petera tia miteny raha négatif. Ka nagnino tokoa moa zany nefa ny sambo iny tsy nilentiky. Tiako mba ho tonga agnaty saigninao zany. Tsy nilentiky ange le sambo e. Fa i Petera fogna nangororo teo. Petera fogna ny tremble teo, fa ny sambo tsy lentiky. Inona tsy nampilentika an'le sambo satria Jesosy efa niteny hoe andehitsika ho ery ampita. Zay ry avagna mba mahatsara, mba mitandregny mpanompon'Andriamanitra mivolagna. Anao io rehefa nitsofina mpanompon'Andriamanitra rano, anao io rehefa nitenenina mpanompon'Andriamanitra zavatra anankiray, na ino ady lalovanao, tsy maintsy tanteraky igny teny igny satria parole de Dieu, tenin'Andriamanitra. Io zavatra toriko anao eto isan'andro iny tsy teniko e, fa tenin'Andriamanitra. Ny minitra izy regny fikirinao, ny minitra izy regny angatoavinao, tsy maintsy mandresy anao relationabavy. Zay zany le izy. Tsy lentika le sambo satria Jesosy efa niteny. Androany kosa mba hiteny ho anao zay marary, aoka ho sitrana amin'ny aretinao ianao. Ho anao zay managna olagna, aoka ho rava ny olana. Anao zay managna problème marabola efa mangorohoro anao ndroke io, ahoana ihany ny hevitra manonona fahasoavagna amin'ny fiainanao za ho mpandresany ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Reo ravagna ny zavatra anankiray. Jesosy efa niteny hoe andeha tsika andeha ho ampita, satria raha tsy tonga tegna ampita izy dia kontiny mpandainga zany Jesosy. Jesosy nefa tsy mahay mandainga ary tsy andainga mandrakizay. Ny minitra Andriamanitra miteny tonga dia tsy azon'izaniza ho vaina igny. Adio zany. Rehefa miteny io Andriamanitra io tsy misy afaka magnova an'igny mandrakizay. Ka raha niteny tao aminao Andriamanitra, na dia ohatran'ny sarotra aza ny fiainana, ny fomba atanteraka anazy mety ozonao hoe tsy possible, fa matenin'Andriamanitra an'io tsy maintsy possible. Tsy niresaka be ataon'ny olona revagna no mahamaritra ny fiainanao. Tsy ireo karazana mot négatif anazy mety hoe fagnaratsiana no mamaritra no avinao, fa aoka ianao ino hifikitra amin'izay nolazain'Andriamanitra taminao. Afaka mandatsa anao ny fianakaviana, fa aza avela hiditra ny anatinao zay teneniny. Afaka magnakivy anao ny ravavinao, fa aza avela hiditra agnatin'ny fonao zay niteneniny. Rehefa niteny taminao Jesosy hoe andehitsika hoe nampita, dia tsy maintsy tongagny ianao na dia hidiran'ny rano ary ny sambonao. Ka raha managna ady ianao dia tadidio tsara fa niteny alohan'ny vavanao no mamaritra ny fandresenao. Raha ohatra anao managna combat, mety managna trosa ianao, mety managna problème ara-tokantragno ianao, tadidio fa niteny zay alohan'ny vavanao no mamaritra ny fandresenao. Nisy fotoa zany teny secret salam zao hoe jerevonareo nge zany bibilava e. Tsy misy olona tia bibilava,
tsy misy olona tsy matahotra bibilava magnirikiry atsika ny bibilava ary tamin'ny atsika ho biby folo fa ny bibilava de bibilava fogna jusque ny anina de ratsy ara satria efa nomen'Andriamanitra agnarana izy hoe bibilava tsy hoe te bibilava akory za fa mba te hisarika ansainao hoe misy zavatra anankiray na lazainao fa ratsy io na lazainao fa tsisy ilagna anazy io rehefa Andriamanitra nanendry an'io eo tsisy afaka magnova ary antsika tsirekireky reo a Andriamanitra nametraka antsika ambony ty tany ty kanisanizy mankala anao mety misy miteny anao lalahy fo hely via fo hely lehilahy magnanjeny hono vehivavy magnanjeny hono zegny raha koragninjareo fa tsy zareo nagnamboatra anao fa Andriamanitra ary tsy zareo koa tompony lagnitra io fa Jesosy aza raha igny zegny raha volanjareo agny fa zao fotsiny raha teneniko anao hoe tsy maintsy tafavoaka anao satria Andriamanitra nisafidy anao ho eto ambony ty tany ty eo zany ndiavagna izy Andriamanitra raha miantso atsika reto tsy nagnome ninninona angoatra ny teny izy ka raha hitahy anao koa izy de teny nomeny anao ka raha tianao iariary amin'ny lafin-javatra rehetra ny fandresenao de ndana tomboy mangingina amin'ny alalan'ny teny ohatra anao mba mipetraka anao ndray andro hoe za kosa aloha amin'ny taona 2020 ty tsy maintsy mahatsangana société za tsy maintsy mahatsangana trano za ty ary anomboko za agnano karazana fitadiavam-bola zay amelomako teto manomboka amina teny mety mbola tsisy ninina ampelantagnanao za fa anao mila samy teny mila samy volagna fa za mangina fogna satria io no Genesis ny fiaina ny antsona hoe Genesis de fiandohana commencement beginning zay le izy riavana ka mba tadidio zany zavatra resako anao zany raha tsy mbola nahita olona nagnisoanao anao na niteny zavatra tsara aminao ndana anao en personne miteny igny ary jereo tsara ny olona mpamosavy za manokana aloha tsara nahita hoe olona mosavy ka miseho sehatra zany fa tsy maintsy agny amin'ny mangingina aloha nefa mandaitra ny famosavina ary regny mpamosavy regny tsy mangina zany amin'ny tany misy anazy agny fa mivola iriano iviavy karanjeny ho magnano magnanjeny ho magnanty magnandry ny olo mamosavy rehetra de miteny mitokatoka ozy tsika misikidy mimoasy mivolan-draha ka anao raha misy raha tianao hitranga volagno mangingina fa izy igny aveo tsy maintsy iseho amin'ny miariary za zao tsy megnatra mivolagna amin'olo na tsisy volana belantaniko zao hoe andeha anangana atsika ho za mega église fiangonana maventy be ho hitanao tsy hoe lafa hitranga zany amin'ny anaran'i Jesosy ary tsy misy asany devoly ka afaka manakana an'izany satria efa voarakotra amin'ny rano Jesosy zany zavatra teneniko anao zany ka manomboka zao zao taona zao ka tsy haiko hoe inona daholo ny problème anao mety efa maro lazain'olona mikasika anao zay ty nefa ny marina tsy zay ny lazain'olona tsy maintsy hitranga fa zay lazainao no hitranga tadio zany ny olona tsy manana fahefana aminao e fa ny minitra zay tenenin'olona nampidirinao agnaty fonao de lasa zava-misy anao regny olo milaza mahay mizaha felatagnany mahay mizaha andro hoe mahay mizaha an'izao regny izy regny nge tsy mahay zany fa avelanao mijery ny felatagnanao izy tsy fantanao nefa fa agnatin'ny felatagnanao io misy varavarana afaha miditra agnaty fagnahinao atsika tsy mahay an'izany de magneky fogna zany n'olo felatagnana mahay mizaha felatagnana mahay mizaha ankikely mahay adinonao fa mpamosavy ane izy regny mamosavy ampidirany raha tsy manjary agnatinao satria hitany varavarana miditra amin'ny fiainanao de zay lazainy amizay hoe tanteraka aminao anao io izy avy koa fatona moto anao mangorohoro amizay anao anao io nisy namosavy anao nefa izy ihany namosavy anao ary ny tena loza lazainy fa mamanao mihitsy namosavy anao eo anao vao manomboka mikorontana amizay fiainana romenakavy satria nankinonao tamin'ny namoasy manomboka zao ankino amin'ny Jesosy Kristy ankino amin'Andriamanitra ankino amin'ny fanamasina ary sahi miteny fa zay nitranga amin'ny fiainanao na famonjegna anao io ara teny no afaha mamonjy anao Baiboly milaza amin'ny fozo no inona azahoana fahamarinana amin'ny vava no anekena azahoana famonjena hitanao raha te vovonjy anao vavanao mila miasa mba imagine hoe lanitra raha idiranao amin'ny alalan'ny vava indrindra fa moto tianao vangegny ve ndana ampiasao koa vavanao io fa azonao io amin'ny agnaran'i Jesosy Kristy reo zany riavagna zavatra vitsivitsy tiako ambara rehefa anangana Lazarosy tamin'ny maty koa Jesosy de teny no nampiasainy nisy dragaha anankiray antsoina hoe Lazarosy maty tagnaty fasana
4 jours tampasa fa ino nataon Jesosy tsy nitomagny ro Lazarus mampahinakiniky anahy eky arô na hoe fa ozy hoe ry Lazarus mivoa Lazare sort le tatomba anao tsara fa teny no nampiasainy Jesosy rehefa nangany Lazarus izy ka aza vela andresy lahatra anao ny circonstance na hoe nitranga zava-misy aza magneky resy lahatra amin'ny zavatra ratsy aza magneky resy lahatra amin'ny tsifosimbôla hoe herneketo za aza magneky resy lahatra satria mbola tsy manambady anao androany fa ndana reseo lahatra ny tenanao fa manana hoavy mamiratra ianao fotoana zao rehavagna hitenenana zavatra tsara mety efa niteny zavatra ratsy fogna anao hatramizay jereo fa tsy nisy fiovagna fiainanao ary vao maiky ratsy fa amin'ity taogna vaovao ty indrindra fa amin'ity 2020 mba mianara miteny zavatra tsara nisy fotoana za manana zavatra amin'olo jerevinareo za fa ity taogna 2020 de tegna taogna spécial taogna miavaka inona mampiavaka azy konty tsara ny année de naissance-nao zao sy ny taogninao am'izao de atambary reo fa magnome 2020 naneny zanakanao naneny babanao naneny ravavinao ny année de naissance taogno nateraha plus taogninao am'izao atambary reo fa magnome 2020 de ndananao manao calcul fa afaka arivo taogna koa va misy raha karan'jaigny amin'ny fiainatsika tsisy tsony zany raha tsy isaka millénaire donc zany raha tsy mahay miprofite amin'ity taogna ty nao be dapeny zavatra horaraka amin'ny fiainanao fa anao ne tsy horaraka amin'ny anaran'i Jesosy anao ne tsy ho resy anao ne tsy ho rava amin'ny anaran'i Jesosy na hatramina biby fiompio raha tadidinao taogna terahany ainao tsara firy taogna izy zao atambary reo fa magnome 2020 20 sur 20 amaraparagnatsika anazy raha tonga tao Egypte Mosesy amokany zanak'Israely de teny no nampiasainy hoe avoahy ny oloko anao tsisy zavatra maro nampiasainy tao fa avoahy ny oloko jereo tsara atsika kristianina rehefa manao déclaration na miady amin'ny devoly tsy mangigna atsika fa miteny mivavaka zany ange dika le mivavaka le mivavaka tsy hoe mitondra an'ity baiboly ty le mivavaka tsy hoe vita batisa na vita reto aby le mivavaka tsy hoe mandeha l'église fa le tao hoe mivavaka arak'izay izy hoe mivavaka fototeny avy amin'ny hoe vava tovana ka tanao tsara zany fa mivavaka donc zany miasa ny vava mivolan-draha miteny raha midéclarer raha donc zany riavagna raha misy zavatra tianao iova amin'ny fiainanao satria ny zava-panahy rehetra de bekona amin'ny alalana teny vakio ny Matthieu 7:20 fa zay rehetra vahanareo eto an-tany eo vahana any an-danitra zay rehetra afatotra reo eto an-tany afatotra any an-danitra donc zany na ny any an-danitra raha miandry zavatra déclarenao na ny any an-danitra raha miandry zavatra vahanao fa magnino anao mbola misalasala mietsehanao miaraka amin'izany fahalalagna atoroko anao zany io riavagna na olo tsy mpivavaka aranao ka pratikenao raha volangitro zany tonga de mahita vokatra Jesosy angeny laza andray andro hoe na izovy ozy na izovy ilaza amin'ny tendrombohitra ny tendrombohitra zany mirepresente vady maditra vola tsisy asa tsisy tokatrano mikorontana zay le tendrombohitra na izovy ozy ivolagna amin'ny tendrombohitra hoe mifindraha mianjeraha any an-dranomasina ka tsy salasala izy ozy agnaty tarifona azy ao ho tanteraka zay rehetra lazainy donc zany na anao tsara niditra église na anao tsy mbola vita batisa na anao mbola tsy vita communion ilazanao amin'ny problemenao io ho hitanao fa ifindra hon'io tsy akanavaka le izy tsy niteny hoe nimpivavaka ihany izy tsy niteny hoe ny olo manam-pinoana fo hoe na izovy agnatiny zany anao mitandregny za io ro riavana le izy raha niady koa Davida sy Goliaty de teny no andresen'ny Davida anazy fa tsy sandry na hoe fitaovam-piadina ary zao mihitsy zavatra teneny David hoe asehoko eto ny mason'ny Israely sy ny Filistina rehetra ozy fa misy Andriamanitra amin'ny Israely jereo fa nafindra niady tamin'Andriamanitra navadiky Davida hoadin'Andriamanitra niadiny tamin'ny Goliaty asehoko ozy eto amin'ny Israely asehoko eto amin'ny Filistina rehetra fa misy Andriamanitra amin'ny Israely navadiny niady izy ary vakio ny Salamo 8:2 fa avy amin'ny vavany ankizy madinika ozy sy ny zaza minono tanao tsara avy amin'ny vavany ankizy madinika sy zaza minono vakio ny Salamo 8:2 fa misy an'izany izy zavatra avy amin'ny vavantsika io zany misy force maventy be rehefa ngeny zanakanao zao ohatra hoe teneno anao tsy tsy ho lavo anao io jereo fa lavo zazy igny anao ndraiky tsy ho azon-draha jereo fa azon-draha igny satria niteny anao iregny zavatra regny zany riavagna mila tandrematsika ka ny fandresenao de igny ambavanao
ny naharesany Goliath dia tsy tagny amin'le pilotra, tsy tagny amin'ny andohany, fa tagny amin'le teny zay nolazainy David. Iza ozy ty Filistina tsy mifora ty, ka ingeza fotsiny fa tsy vita dipotra. Ho afabaraky eo mason'ny vahoaka. Tarefo tsara fa enao zany raha vao ampiasainao ty principe ty zao lasa lavitra enao. Andriamanitra zany rehefa samy teny enao dia vitan'Andriamanitra manala baraka zay mitsanga anao favalinao. Ka mba raiso rabagna manomboka androany ny teny avy amin'olona zay nomen'Andriamanitra afatra omenanao. Sahala amin'izao zao olona nomen'Andriamanitra message ho anao dia mba mahaiza misambotra an'le izy amin'ny anaran'i Jesosy. Efa maty efatrandro raha teo igny Lazarosy, fa saingy nisy olo-pahasoavagna ny teny hoe tsy maty izy fa matory. Tagny ny androany izy io e. Olo jiaby nivolagna hoe maty Lazarosy e, maty Lazarosy e, fa Jesosy rery ny sany teny hoe tsy maty izy fa matory, nomeny agnarana hafa. Probleminao io omevo agnarana hafa. Tsika matetika miteny hoe diabety, tension, magnino, efa zay le izy ary zay tsy azonao ovagna. Fa raha tianao agnovan'io anao, ndana mba manomboka miteny hoe salama amizay za, sitragna za. Tsy vidim-bola nge mba miteny zavatra salama zany. Nandray anao kivy aiza ndraiky mampastera aretiny benahy teo ka le volagna ndraiky za salama nefa engy maniko zany ny probleminao e. Satria raha maneko ario nifandesinao dokotera io fa tsy sitragna. Dokotera raiky ndraiky mivolagna aketo niany mba mianara miteny fa salama anao, sitragna anao, miravagna amizay probleminao. Ho hitanao fa ivà io satria za mifanena aminao io miaraka amin'ny fahasoavan'Andriamanitra, miaraka amin'ny herin'Andriamanitra, miaraka amin'ny agnarany Jesosy zay afaka mandrava karazana problème. Raha inonao zavatra lazaiko ho hitanao fa rehefa avy eo misy zavatra hitranga fiainanao, iova hiatsara ary ho feno fandresena. Zay ny hoe lariavana satria hitako hoe mandeha dia mandeha ny fotoana. Tiako zany mba tena hivavaka aminao androany mba hanao défi tsika amizay resaka teny zay. Izy koa magnaraka tsara zao fandarana zao anao apetrao amin'ny fonao ny tagnanao fa hivavaka ho anao za. Amin'ny agnaran'i Jesosy Kristy miantso ny osotry ny fanamasina andravarava ny probleminao io. Miantso ny herin'Andriamanitra, miantso ny diakapoka teo amin'ny Jesosy Kristy anasitrana ny aretina rehetra. Manapotipotika amin'izao fotoana zao ro fanany famosavy, ro fankahalana, voroka, sakatsakana napetraky Satana. Levona amin'ny anaran'i Jesosy, rava amin'ny anaran'i Jesosy, tsy ambinina tsy manam-pahefana amin'ny fiainanao zany. Tompo any hitahy anao, tompo any hanampy anao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mino anao fa iny zavatra ataontsika iny ro tsy votsotry iny e. Tsy maintsy misy vahaolagna hitranga rehefa avy eo, misy fagagana amin'ny tranga. Ary za mino fa maro zao ny sitra. Tsy apela raha mararanao teo fa sitragna amin'ny anaran'i Jesosy. Zay le herin'Andriamanitra. Tsy voasakana écran zany io herin'Andriamanitra io, fa ny fononao afaka atonga an'io zava-misy agny aminao agny. Afatrafatra ny any ariva e tongava manomboka amin'ny 5 sasany misy séminaire ngeza be hoe séminaire ny voninahitra mbolo madinika avy afaran'ny France Express amin'ny 5 sasany ka hatramin'ny 7 zay fotoana zay. Mitohy rapitso alahady amin'ny 8 ka hatramin'ny 10 fidirana voalohany, amin'ny 10 ka hatramin'ny 12 fidirana faharoa, ary amin'ny 3 ratolakandro ny fotoana ny après-midi amaranantsika n'le séminaire sy le fifadikany. Zay ry avagna ny fotoana e, ka magnentagna atsika avoaka ny tamatavy tongava amin'ny ziona fa misy raha maventy be ao omanin'i Jesosy ho antsika mianakavy. Manaraka atsika ny fahasoavana, be bless, feno voninahitra. Ziona fraisin'i Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavana, be bless. Ziona fraisana, ziona fraisana, ziona fraisana. Toy izao ny fandaram-potoana mandritra ny herinandro ao amin'ny fiangonana ziona firaisana Ambolomadiniky. Alatsinainy maraim-baovao isaky ny amin'ny 10 ora sasany, talata sy lakamisy délivrance isaky ny amin'ny 7 ora maraina, fitoam-bavaka kosa ny amin'ny 10 ora sasany arivo. Zoma fitoam-pifadiakanina manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 3 ora tolakandro. Ny alahady maraina amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 10 ora fidirana voalohany, amin'ny 10 ora ka hatramin'ny 12 ora fidirana faharoa. Ny ariva kosa dia manomboka amin'ny 3 ora tolakandro mirava amin'ny 10 ora ariva. Fiangonana ziona firaisana zato metatra mitsofoka aorian'ny coopérative Trans Express Ambolomadiniky. Laharana ifandraisana 034 43 858 15 033 75 348 69. Manaraka atsika ny fahasoavana soavana ziona firaisana.
ziona firaisiny Madagasikara. Manaraka atsika ny fahasoavana. Be bless.